Seha-piarina nataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana lahara-pahamehana ny fiompiana ombivavy be ronono ao amin'ny faritra Matsatramboly noho izy tena mampidi-bola sy afaka ampivoatra ny fiainan'ireo mpiompy. Ho fampiroboroboana ny lalam-piarina ronono, nisy ny paikady efa napetraka manoloana ny vinan'ny fitondram-panjakana. Araka ny vina fitondram-panjakana moa zany dia napetraka ny hoe fanatratrarana fahavitantena ara-tsakafo. Rehefa sakafo moa no resahana dia tafiditra ao zany ny sakafo vokatry ny fambolena sy ny vokatry ny fiompiana. Ka ny vokatra ronono dia anisan'ny sakafo mahavelona ka izay indrindra no nahatonga ny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nitady ireo paikady rehetra hoentina mba hampitombotsika an'izany vokatra izany. Dia teo ireo fandaharan'asa toy ny Prospere izay tao hoe nanoana be dia be an'ireo entreprise na tetikasa madinika any ambanivohitra miaraka amin'ny teknisiana teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ankehitriny ary moa arak'izay hoe manatratrarantsika an'izay fahavitantena ara-tsakafo izay ampitomboana ny vokatra dia nametraka ny ataontsika hoe mini laiterie vinavina izay napetraka ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny ato anivon'ny faritra izay nisy ny tantsoraka nataon'ny Prospere ao amin'ny district Lalangina, commune Alakamisy Namboma, ao Iboka izay niraritsika sy angatantsika amin'Andriamanitra mba ho vita soamantsara io toeram-panodinana ronono io azahoantsika vokatra avy amin'ny ronono tsara kalitao sy mahavelona. Fandaharana asa-panjakana eo ambany fehin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny Prospere na fanohitra fa matsim-bola avy amin'ny FIDA mitondra tohana maro ho an'ireo mpisehatra isan-tsokajy teo amin'ny lalam-piarina ronono. Dia nisy ny tohana izay ataon'ny Prospere zany manomboka hatrany amin'ny fanampiana sy fanohanana ireo tantsaha amin'ny resaka fitantanana fiompiana, fanofanana zany amin'ny fitantanana ny fiompiana sy ny famatsiana ara-pitaovana. Anisan'izany ny ombivavy be ronono zany hoe atsasany an'ny Prospere, atsasany ny an'ilay mpiompy. Dia manarak'izay dia misy ny fiofanana eo amin'ny famokarana masomboly vilona izay aparitaka amin'ireo tantsaha mba hanatsarana ny sakafony. Misy ny fampiofanana amin'ny resaka fahadiovana sy fahasalaman'ny ombivavy be ronono ary ny fametrahana foto-drafitrasa fanangonan'ny ronono isaky ny kooperativa izay naorina satria anisan'ny tohanany mena koa fananganana rafitra fitantanana iombonan'ny tantsaha fiompiom-bavy ato anatin'ny faritra. Dia farany dia misy zany ny fananganana foto-drafitrasa fanodinana izay eo andalam-pahavitana ankehitriny hanondranan'ireo tantsaha ireo ny vokatry rononony rehefa miakatra zany vokatra zany. Amin'izao fotoana izao aloha zany eo am-piandrasana an'izay dia misy ilay atao hoe fampivadiana ny mpiompy sy ny mpandraharaha mpanodina ronono izay efa misy eto toerana izay manamora kokoa famoahan'izy ireo izany vokatra izany. Toeram-panodinana ronono natao haharitra mahazaka maherin'ny 4,000 litatra no naorina ao Iboka, district Lalangina ka ny vokadronon'ireo mpiompy notohanan'ny fandaharan'asa Prospere no amatsy izany voalohany. Ho tosika ampitombo ny vokadronono napetraka ny CDDT na ivotoerana anehoana ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia ilaina amin'ny fiompiana ombivavy be ronono, ny sitraka fampitaovana amin'ny atsasabidy sy fampiofanana maro ireo mpiompy. 7 zay nanomboka nahazo ny tohana sy ny fanampiana avy amin'ny Prospere dia nanomboka ny ompy zany. Tamin'izay fotoana izay aloha zany dia ny vasy laitière anankiray no azo tao anatin'ny atao hoe FFCP zany hoe ny atsasabidy ny vidin'ny mpiompy dia ny atsasabidy ny vidin'ny Prospere. Zay zany nanomboana tamin'izay fotoana izay. Nanomboka hatreo moa zany dia nisy ny tohana marobe talohan'ny fahazahoana vasy io dia nisy ny fanomanana tohana ho an'ny fiofanana maro samihafa dia tohana ho an'ny fahazahoana ny matériel sasasasany izay hoentina nanao
manao ny tranon'omby zany tamin'ny 2024 namorona ny atao hoe OP-rova zany hoe coopérative fototra rova zay eto Tsaharoa no misy ny foibeny zany amin'izao fotoana zao 7 manadasa iny ao anatin'le izy nanomboka hatramin'ny 2024 zay koa dia nanomboka namatsy ronono ao anatin'ny Rofamany coopérative ny zavatra tombotsoa be azo tamin'le fanohanan'ny Prospéré zany dia ohatra na manokana zao dia nahazo an'le vasy dia nitombo zany sy niakatra ny atao hoe vola miditra amin'ny tokantrano isan'andro zay zany ny zavatra tombony voalohany tombony manaraka dia niditra tokoa teo amin'le fiofanana amin'ny fanaparianany vilona dia anisan'ny tombony azo koa zany ny fidiram-bola teo amin'ny fivarotany ny tahombilina sy ny zanabilina amin'ireo maire namana zany hoe lasa sahala hoe paysan relais zany manohy ny fanohanan'ny Prospéré makany amin'ny ireo mpiompy namana zany dia misy fidiram-bola koa amin'izay fotoana zay satria amidy eo amin'ny 200 ka hatramin'ny 300 eo zany ny zanabilina anankiray na ny tahombilina anankiray zany raha tena mandeha ny famokarana zany dia tokony mahavovory vidin'omby anankiray isa-taona anao ohatra na zao tamin'ity 2024 dia natafiditra vokatry nono 2024 zao io omby hitantsika ivelany ao io zany hoe mahitatra any amina 9 tapitrisa any 9 tapitrisa any isa-taona ianao zany fototra miantoka ny fahatsarany ronono eo amin'ny kalitaony na eo amin'ny abetsahany ny sakafo omenany omby vavy ny vilona tsara karazana ny provende sy ny sisa antony nandrenana ny toeram-pamokarana sakafom-biby amokatra hatramin'ny 4 taona isan'andro eo iboaka ihany ny fiatraikany koa tamin'ny famasihana ny omby tamin'ny Prospéré dia liana ny farsa misy anay zany efa be dia be zany ny liana zany manao ny fiompiana vavy ronono indrindra moa fa ny fambolena vilona dia tena be dia be zany ny aty zany amin'izao efa marino foana zany ny aty zany midory tanety ny manaraka an'izay dia anay zany misaotra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay magnaty ady ny zava-misy aty amin'ny fotony ary misaotra koa zany ny mpamasy vola izay nanatanteraka amin'izao tohana zao indrindra fa ny Prospéré dia anay zany falo misaotra ao anivon'ny mpamasy vola sy ny ao amin'ny ministera amin'ny famasihana atao aty ambanivohitra zao rehefa mitombo ny vokadronono mitombo ny vola miditra amin'ireo mpiompy ho fanomorana ny fanangonana mialohan'ny amarotana ny ronono toeram-panangonana miisa 3 mahazaka ronono 500 litatra isan'andro avy no efa napetraka ka iray amin'ireo ny ao talatanapano ho tantanin'ny kooperativa Fiombonatso ny antony tena nahatonga anay nanao an'ity fangatahana an'ity toby fanangonana ronono ity zany le ronono zany misy saison misy le maitany dia misy amin'ny ranonorana ranonorana zany ny ronono tena betsaka rehefa avy ny voankazo dia sarosarotra zany ny fivarotana an'izay ronono zay surtout amin'ity faritra ny talatanapano ity zany tena fanatiny betsaka ny mpiompy vavy be ronono ny antony faharoa ny ronono hariva zany tena manandro anay koa ny varotana azy satria ny maraina zany any anjaihana sena eny Fianarantsoa fa ny hariva zany tsy fantatra hoe atao aiza ny local eto zany tsy mahalany azy dia tsy maintsy mitady an'ity zany anay anaovana stockage amin'ny fanangonana mba hahafahana milivre ny ronono amin'ny maraina mba tsy ho verimaina ireo asa efa natao tonona avy amin'ny Prospéré ihany koa no natanterahana ny atrikasa ho fananganana ny pekafle mahatsatra ambony izay natao ny 20 sy 17 ny volana oktobra 2024 tao Bateravola pekafa zany dia sehatra anankiray ampandrosoana sy ampiroboroboana zany ny fiompiana omby vavy be ronono sy famakarana ronono eto amin'ny Haute-Matsiatra indrindra zany fa hoe misy an'io fanamby lehibe izay atrehana amin'ny fampandehanana ilay toerana mpamokarana ilay toerana fanodonana ronono vaovao ny zavatra masoana zany dia ny hoe voalohany zany aloha dia ny famana ny olan'ny mpiompy aloha dia rehefa avy eo hijery amin'izay hoe inona amin'izay ny lalana mety hampandrosoana dia lalam-piariana ny ronono ity ny olana zany dia ny vilona fisiany vilona io dia mampitaraina amin'ny mpiompy rehetrarehetra faharoa manaraka an'izay dia eo amresaka fitsaboana ny omby dia fahatelo manaraka an'izay dia ny fanatsarana ny taranaka ny omby bon débouché moa zany efa tsy olana intsony atoato
olana izy teo fa efa tsony satria efa andeha le toerana fanodinana ronono le tsiboaka. Dikan'izany zany a dia tsy olana tsony ny resaka fivarotana ronono zany. Ny asany PKF dia mandrindra ny asan'ireo olona zay te hiasa ao anatin'ny zavatra io satria tokana ny tanjony ampandroso ny fiompiana omby vavy veronona sy ny famokarana ronono eto Madagasikara.